falakalazanao zairay Vera si saotra ioby anao mandrakizay Fa lehibe ireo fitahina nomenao anay Fandresena be ferobena mindra asanatray Ira si falakalazanao zairay Vera si saotra ioby anao mandrakizay Fa miarabantsika rehetra nay izay mivady ao anatin'ity fandarana ity miarabanao manokana ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shine. Fa miarabantsika koa ny tenako amin'ny ity Révérend Andrianarivo miaraka aminao anatin'izao fandarana sondray inonay fa afinaritra indray ny fiarahantsika androany. Volana Jontsika izao misasaka ny taona ary mandeha dia mandeha ny fotoana kanefa Andriamanitra koa vonona hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Manana fotoana lehibe tsika amin'ity volana Jona ity izay hiasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Aza diny fa Andriamanitra dia miasa mandraka ankehitriny, mbola miteny izy ary mbola miasa izy. Azony ka zany fa ity fotoana ny Jona ity ho vanim-potoana izay famangin'Andriamanitra ary araka ny tenao hoe zava-dehibe ny ahafantaranao hoe izao ny vanim-potoana hamangin'Andriamanitra ny fiainanao. Izao ny vanim-potoana tsy fantatra aloha ny fotoana rehetra teny aloha tany fa izao ny fotoana mety tonga amin'ny fotoana mety ianao izay ahafahanao indray mahita fiovana izay goavana sady isy fiantraikany amin'ny fiainanao iray manontolo hoe izay ataon'Andriamanitra izany. Izay indrindra moa zava-dehibe an'ity fotoana ity izay tiako ihany no mampatsiahy anao fa amin'ity volana Jona ity tsika isakarivo manomboka talata alarobia alakamisy etsy amin'ny raika sandohana alakely dia manana izay loha hevitra lehibe izay hoe hampanadino ny fahorianao rehetra Andriamanitra. Ary ny eny Tanjombato kosa dia ny talata atoandro amin'ny 12 sasany sy ny zoma atoandro amin'ny 12 sasany ary ny alarobia ariva amin'ny 2 sasany ho amin'izay loha hevitra izay. Ny Tanjombatonay dia ny talata alarobia zoma, talata alarobia zoma, talata amin'ny 12 sasany, larobia amin'ny 2 sasany, zoma amin'ny 12 sasany. Izany hoe talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany, larobia amin'ny 2 ora sy sasany. Loha hevitra mitovy foana ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy. Azonao antoka tanteraka fahanovan'ny fiainanao Andriamanitra. Araka nefa nitenenay anao Andriamanitra dia tsy miova, tena tsy miova, tongava amin'izany. Azon'Andriamanitra atao ohatr'izany ary tsara noho izany koa ny fiainanao. Inona mety olanao, inona mety zavatra trehanao. Ny sakalatsika dia resaka ny mikasika ny vavaka, ny fitahiana ary ny finoana. Raha miresakitsika ohatra anankiray mikasika ny fitahiana. Misy karazany fitahiana anaty Baiboly. Tsy le hoe karazany hoe tany dia trano dia fiara tsy hany le tiako resahana. Fa marimarina koa misy hahavony ny ahafahana mifaly amin'ny fitahian'Andriamanitra. Tadio fa taminitra ny olona anankiray tonga zanak'Andriamanitra izany hoe nateraka indray. Nino ny famonjena vitan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ary nanaiky an'i Jesosy ho tompo teo amin'ny fiainany dia tonga zanak'Andriamanitra izy. Amin'iny fotoana iny dia mitoetra ao anatin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahany masina. Ary Baiboly dia aminazy ny bokin'ny Romanina fa raha ny zanany aza nomeny antsika, tsy omeny antsika miaraka amin'ny kova ny zavatra rehetra. Ary omeny maimaimpona. Dikazay zany amin'ny fotoana ny olona anankiray mandray an'i Jesosy tsy lehibe noho Jesosy izay mety zavatra hafa rehetra mety ilainy. Ka raha ohatra ary Jesosy nomen'Andriamanitra anao, omenanao maimaimpona ny zavatra rehetra. Fa eto ny teboka nefa io fitahiana io mba hahafahanao mifaly aminy dia misy ahavo ara-panahy mila hiakarina tsikelikely hoe rehefa eto dia zao nakana azy, rehefa eto indray dia zao nakana azy. Dia tamin'ny lahady fotsiny zao ohatra meko sationa kely fotsiny ianao ohatrany hoe raha ohatra ka tia amin'ilay vomboanomboka ianao mbola vao tonga zanak'Andriamanitra voaingana anompony tompo na mety efa ila fa mbola tsy tena ny tombo ara-dalàna dia ny fomba ahafahana mahazo le fitahiana dia amin'ny alalan'ny fangatahana le izy efa anao fa mangataka ianao. Io zany ohatrany hoe raha niteraka ohatra izy mivady so ohatra niteraka dia zanakay rehefa mbola kely ampanaba tonga anazy tsy haiko ohatra hoe 5 na 7 taona eo mbola tsy mahay manao ninina akoatra ny mangataka. Mbola ianao mbola mame azy nono, manolo ny akanjony, ny mampandro azy sy ny rehetrarehetra. Tomany izy rehefa te atoro, tomany izy rehefa anaona. Dia zany hoe ino ny fomba angatahana. Rehefa afaka indray le mitomany le izy mbola kely dia manao mama anao ana, mama zao papa zao dia
mangataka de omenao foana izy zany hoe ny fomba azahoana le izy de fangatahana ary ohatry zay mihitsy koa no anaty baiboly mitadiava de ahita tondomy de hovaina mangataha de omeny anareo mozy sy mbola tsy nangataka nareo hatramin'izay mangatah mba ho tanteraka ny fifalianareo zany any am'le niveau voalohany fangatahana lakilehana fa le zavatra rehetra nefa efanao fa am'le niveau faharoa ndray tsy fangatahana tsondray ny fomba afahana mahazo azy le zavatra rehetra anao ihany a ohatry hoe zay mivady anao ataoko ohatra ao an-trano hoe misy ny zavatra rehetra de daviny zanakay misy sakafo ao misy bodofotsy ao rehefa mangatsika izy misy rano afaka sotrona ao dia efa nampianarina izy zanakay handro sakafo marainy mahay manao dite izy mahay mandro sakafo maraina izy mahay manendy atody izy mahay manamboatra sandwich izy mahay manao mahay an'izany zanakay tsy hoe mirerarera ny tenazava soran'Andriamanitra efa hainy zany efa hainy mampirina amin'ny fandrinany efa hainy efa mahay mampandro ny tenany izy efa mahay miborosy nify izy fenao fotsy miteny hoe dana borosy nify mandro am'izay zao sy namana dika zay efa nitezany izy de tsy any am'le fangatahana tsony am'izay zao fa efa mizavatra izy am'izay no makaza rehefa alono izy ndray ao tonga oatrano tonga de lany ny aorta na hoaniny ary ianao mba te inona ndraindray nakaizy de tato efa no anko de tsy malahelo ianao am'le satria zanakao le izy de tahaka zay koa amin'Andriamanitra rehefa mahay mitombo ianao de tsy fangatahana tsondray ny fomba afahanao makazy fa misy fomba hafa ndray ny afahana maka le fitahina de hatrany hatrany miakatra ihany ianao de hatrany zany ka zany zavatra zany de anarantsika rehefa lahady le fitahina ho any zanak'Andriamanitra rehetra fa misy dingana mila ekarana mba afahanao miaina ao anaty fiainana mafinaritra miaraka mitombo mba amina loatra bishop satria tena marina de ny zavatra rehetra fa disponible ao amin'Andriamanitra io zavatra io zany tsy hoe hoe tazon'Andriamanitra de mivaova eo fieritreevitra eo Andriamanitra omeko tsy omeko omeko sy tsy omeko efa disponible le izy kanefa ntsika eo ny olona ny kristiana maro bishop mieritreritra hoe miandry an'Andriamanitra foana anao ny zavatra rehetrarehetra tsy misy responsabilité mihitsy zany eritreretintsika zany fa hoe nataontsika de hoe miandry de nataon'Andriamanitra miasa amin'ny zavatra rehetra mandrapatonga ary ny olona lay mpanahy hoe na mivavaka ary de lay mpanahy ohatriny hoe Andriamanitra ataovy ry Andriamanitra kasio ihany Andriamanitra manany ry Andriamanitra de le ohatran'izao Andriamanitra ataovy manao an'izao Andriamanitra ataovy mahita an'izao ataovy manao de farany lasa ohatriny hoe Andriamanitra dao zany manao zavatra rehetrarehetra fa isika ao anatin'ilay zany de ohatriny hoe mivavaka de Andriamanitra manao ny asa rehetrarehetra tsy misy mahadiso an'izay nefa aloha rehefa mbola zaza ny olona raha-panahy eken'Andriamanitra ohatra tsika tsy mahatsiaro hoe atao tsinitsinina rehefa miteny zaza hoe maman nona maman zany de tsy mahatsiaro hoe irakiraky tsika fa hoe zanako ty a karakaraiko izy ianao ndray ary malahelo rehefa tsy ohatr'izay fa kosa malahelo ianao raha fa 12 taona izy na 12 taona izy mbola anao ihany naseny mandro sakafo sy mampandro azy tsy mety tsony zany fefa izy efa tokony hay an'izany zavatra zany mamaritra lasekrariny efa hainy zany izy efa tokony mahay mampirina ny akanjo mampirina ny fandrinany fa tsy anao tsony andeha hampirina le izy inao fotsy miteny tsy mety tsara izy fa ataovy ohatran'izao dia tahaka an'izay le izy ka tahaka izay koa Andriamanitra tsy mety amin'Andriamanitra ianao hijanona zaza foana ny olona rehetra tsy maintsy mandalo fahazazana ary miditra am'le mangataka de le oatra mibaiko kely Andriamanitra kasio ry Andriamanitra ataovy an'izao ry ary teringe mampalahelo be da be ny olona ndeha ataontsika hoe intercesseur le mpanao adim-bavaka moa fiantson'ny olona azy le tena tsika le mpanao ady am'mivavaka mpanao intercesseur de na ny akamaroan'ny intercesseur ary de lasa ohatry zany daholo zany hoe intercesseur a mbola tsy tena nitombo ara-panahy fa lasa ohatra le hoe tao tahaka ny hoe le olona indray ny mahalalany tsara no Andriamanitra mangataka aminao zay ovay ihany de kasio ihany aoka tompony herinao anao anty de lasa ohatriny hoe baikona zany Andriamanitra nefa zay stady anankiray zay stady ny olona mbola vao aty amin'ny fahazazana ara-panahy zany fa misy fomba hafa ndray rehefa mitombo anao ara-panahy fanaovana intercession zay tsy resantsika eto aloha ngamba fa any am-piangonana tonga avy ianao de hitanao ohatriny ahoana le izy fa misy avo mila ekarina amin'Andriamanitra fa tsy zay foana nataonao hatraminao nompontompo antitra ianao mbola za foana nataonao fanompoana antompo tsy misofrira amin'izany ianao mandra-palehibe anao misy zavatra mila hitombono amin'Andriamanitra rehefa miresaka vavaka sy fitahina ary finoana isika ary eo indrindra ny bishop ny tena mampareratsaina ny famponan'Andriamanitra mahazo ny kristiana maro ny hoe araka ny tena hoe mifandalovana fahazazana ny olona rehetra tsy maintsy zaza satria ianao tsy afaka hiteraka to de mandeha tongotra ny zanakao de fiainy nifiny de lasa tonga de tena olo dehibe afaka mandeha dehibe sy normal ny fahazazana fa eo indrindra ny olona misy olona zany anaty famponan'Andriamanitra misy ary tafiakatra 20 taona 30 taona tsy mety miala am'izay niveau zay mihitsy mandrapatonga anazy am'izay mahita fa tena ohatriny hoe makaleo manompo an'Andriamanitra mareratsaina le manompo an'Andriamanitra nefa rehefa tena manompo an'Andriamanitra ianao a tsy
tokony tafiditra ao anatin'ny famponan'Andriamanitra ny fareran-tsaina na ny frustration fa force ianao tsy mety hitombo dia eo indrindra ny olona satria ohatran'izay le hoe ohatrany hoe raha raisiko ohatrany hoe raha miteraka ianao zany a mandalo fahazazana ny ankizy avy eo mitombo ny ankizy adolescente avy eo tanora dia avy eo miantitra ohatray koa ny fiainam-panahy teraka ianao ao tompo na dimapolo taona ary ianao nandray an'i Jesosy dia zaza ianao aloha raha fa fotoana nateraka ao amin'Andriamanitra dia nefa ianao mila mitombo eo mazava-dehibe hoe ny andraisanao ten'Andriamanitra sakafom-panahy satria ianao rehefa tsy mihina sakafom-panahy araka ny tokony izy a dia lasa mety tratra malnutrition ianao dia mety lasa vadika zaza sembany ianao raha amin'ny fotoana tsy mitandrina zany satria tsy ampy sakafo mety marary mety marefo lasa tsy normal ianao dia ohatray ary zay no mazava-dehibe nyity fotoana ity hanampy ianao a mba ahafahanao fotsiny hoe tsy mahatakatra ten'Andriamanitra fotsiny anisan'ilay tanjona hoe malala fotsiny fa indrindra no manosika ianao mba ahafahanao mitombo a hanana etaeta fitomboana fa tsy onona foana ka misy manko mety hiteny hoe mety foana lizy mety foana lizy satria mety mbola zaza ianao dia accepten'Andriamanitra araka le teny atao hoe mangataka amin'Andriamanitra ianao be nitomany ianao dia mamaly Andriamanitra fa force ianao melehibe eo amin'Andriamanitra dia eo amin'izay mahafrustre ianao satria hitomany indray ianao amin'ny fotoana hangatana io a dia ohatran'ny tsisy ninona mivoatsony satria n'Andriamanitra tsy maintsy hanery ianao na koa marimarina koa tsy hoe hanery moa zany fa hoe tsy maintsy hanosika ianao mba hitombo satria tsy possible mihitsy ianao hoe lenao le tambola kely foana dia mandra-pahatonga anao tsy mety hiova mihitsy ny fahijanona amin'ny foana dia hoe accepte eo arak'izay fa zako aleo zao ihany aloha dia ohatr'izay ka ilaina ny fitomboana ara-panahy tena zava-dehibe ny fandrosoana ny fiarahana amin'ny tompo ary zay ny asan'ny fiangonana ho fanatanterahana ny olona masina dika le fanatanterahana dia hoe hiperfectionnena ny fiangonana tsy natao any olona parfait fa natao kosa hiperfectionnena olona ary zay ny asan'ny paster sy ny mpampianatra sy ny apôstôly sy ny evangeliste sy ny namany mba hiperfectionnena ampino anatsarana ny toe-panampino sy ny fiainampino amin'ny lafiny rehetra mihitsiny ka matoa zay miresaka an'izay rehefa alahady dia mba ahafahantsika mandroso ali tsy fampianarana be fotsiny fa tonga dia ahafahantsika miaina mihitsy mipratikela izy mihitsy a amin'ny efa alahady iny sy amin'ny fiainana andavanandro zay ny tena tanjona mba tsy kristianina fotsiny hoe alahadsika na sabotsika mandray ten'Andriamanitra dia nefa rehefa andavanandro dia mitomby ianao loatra ny fanao fa mila mitombotsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ka tongava amin'izany fotoana zany ny amarana anazy angamba dia izy fotoana lehibe koa iarahantsika le mahajanga amin'ny fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo ary ny sivy ambin'ny folo ny volana jona ho avy zao 17 18 19 juin ho avy zao loha hevitra amin'io dia hoe azy zay rehetra lainy terimeny azy izy fotoantsika efa nanao an'io teto Tananarivo Andriamanitra tsy takatry ny saina be da be ny fahagagana ny tranga na fanasitranana io na fitahina io marobe ny zavatra ndraisin'olo atao anatin'ilay izy a atao anatin'ny fotoana lay 3 andro iny ka amin'tinay dia ny amazoangatsika na niaraka amin'ity fotoana ity hoe azy zay lainy dia nomena azy ka na izy na izy tsika pony mahajanga sy na avy amin'ny marovoay ianao na avy any katsepy ianao na izy manodidina rehetrarehetra na mahevatanana mihitsy a tongava ny mahajanga fa tena asoanao na avy amin'ny mampikonoko azy ianao tongava satria akaiky mazoanga daholo zany rehetrarehetra ao fiangonana saina ex-cap 3000 mangarivotra no fotoanantsika zoma fa 7 ambin'ny folo ny volana jona amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 sabotsinay fa 9 ambin'ny folo ny volana jona amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 folo dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 ny lahady fa 5 ambin'ny folo ny volana jona sady fête de père dia amin'ny 9 sasany dia amin'ny 8 sasany dia amin'ny 10 sasany ny ariva amin'ny 4 tongava amin'izany ireo fotoana 3 andro ireo samihafa avokoa ny zavatra resantsika nefa voafitona anatin'ilay loha hevitra hoe azelainy dia nomeny azy dia ho hitanao fa tsy takatry ny saina ny zavatra ataon'Andriamanitra hitranga amin'ny fiainanao azo antoka ny fiovan'ny fiainany tsirairay hafa manasanao zay andamina fotoana ho tonga fa hitahanao Andriamanitra ary zay ilainao homen'Andriamanitra anao eny ary mino zay fa voarainao daholo ny fotoanantsika na ty volan'ity isakarivo zany mikasika le loha hevitra zay rahantsika ampanadiny fahoriana rehetra Andriamanitra na ny isakalahady zay mikasika vavaka sy ny fitahiana ary finoana ary indrindrina zay fotoana ny mahajanga zay zay fandresana farany teo moa zany tongava mananjara arak'izay azonao atao fa tsy afaka ny tsy ho zany fetifety farany manana boky kely tsika isan'andro mahafinaritra izy ty dia boky zay nisoratany amin'ny vady boky kely dévotion isan'andro izy ty zany hoe misy tenin'Andriamanitra isan'andro misy loha hevitra dia misy fampahirezana dia misy vaky baiboly isan'andro hoe ohatra hoe ny bokin'ny mpanjaka voalohany zao ny vakitsika dia mitoy any amin'ny bokin'ny tantara indray rehefa aveo sy nama sy namany dia
misy vavaka sy fampahirezana isan'andro efa misokatra ny Shine Distribution Network eo andravangy ambony eny amin'ny bran fiangonana Shine raha avy andravangy fihavana tonga dia midina ohatran'le mahitsy be iny a makany andravangy dia trano mavomavo be a misy lavarangana maitsomaitso a etage anankitelo io a eo amin'ny akavanao raha avany ambony raha avy aty amin'ny épidorné miakatra dia avy aty amin'ny akavia zany dia vao miakatra kely ianao a amin'ny akavia indray zany raha avy aty ambany miakatra avo be io dia eo amin'ny fariny ambany eo mihitsy a efa misokatra misy boky be da be ao a misy CD be da be ao a na toritena fampianarana na hira misy na koa cadeau kely be da be ao a ho avy ny fête des pères dia efa misy cadeau kely be da be fanomanao a fa me cadeau sotran'izany a tongava mba manjifa reo boky sy CD a zay mety ilainao a ho fampandrosoana ny fiainam-pananao ya mariana fa efa volana jona moa zany iny isan'andro mahafinaritra iny ary mahafinaritra anatin'izy io bishop misy karazana boky a zay tsy soratantsika ihany fa misy boky mpanompon'Andriamanitra zay asoanao koa tsy izay mivady rery fa misy mpanompon'Andriamanitra zay manana fahasoavana manokana hanampy be anao koa manana boky ao eny ary zay fandarantsika fa dia samy mitombo fahasoavana veloma tamiko